Ia, be dia be moa nanontany anahy après n'ilay resaka effet d'insertion sy effet scène iny hoe ahoana ny fomba hiactivena an'ilay addictive ou par piste ohatran'ilay nanovanao anazy iny. Valiny voalohany dia arakaraka ny logiciel io. Valiny faharoa dia mila fantarina hoe instrument virtuel à multi-sortie ve le izy sa instrument virtuel à sortie stéréo tout simplement. Dia andeha amboarintsika ilay addictive ato amin'ny cubase aloha ny androany satria ny cubase mora indrindra amin'ilay izy a. Sokafako ilay addictive drums 2 amin'ny alalan'ny F11 fa raha vao instrument piste instrument dia tsy mety io. Zay zao ny antony voalohany tonga an'ilay izy hoe aza manana fahazarana manleo le tonga dia insérer clic droit eto dia insérer piste instrument. Fa raha vao piste instrument dia tsy mety fa tsy maintsy à partir ny F11 zay vao mety le izy. Aza adino zay. Ity zao le piste audiotsika dia miverina miditra aty amin'ny veste instrument na rack d'instrument virtuel. Dia jereo eto hoe misy flèche kely io akaikin'ilay addictive drums dia io misy soratra hoe activer toutes les sorties. Dia ireto zao les sorties rehetrarehetra. Activeko izy. Jereo tsara. Veriko désactivena aloha. Bon, somary asehoko antsika kely inona zavatra miseho ato ambadika ato. Zao. Jereo tsara anatin'ilay piste audio. Verina amin'ny F11 a. Activeko ilay piste dia misy piste miampy reto. Efa ao rehefa ianao ny andrasany hiactiver an'ilay izy. Dia hitendry kely amin'izay zany aho zao a. Normalement tokony efa mandeha ilay izy. Jereo tsara fa mbola ilay piste audio farany amboniny ihany no mandeha. Noho izany mbola mila activena indray zany ity zavatra ity. Dia ity ambany ity separate out zany hoe ianao no midiriger an'ilay sortie an'ilay piste zay ao anatin'ny table de mixage kelin'ny addictive makany amin'ilay piste audio zay vao sokafanao itsy ambony itsy. Zao. Dia eto amin'izay zao tsika raha mitendry tsara dia iny. Jereo tsara ilay vimetrako aty ambony ity a. Ity zao a caisse claire fotsiny. Tome 1. Ity ny tome 1 zany. Tome 2. Tome 3. Tome 4. Dia ny flexion reto a. Dia reto ambany reto no overhead sy bus. Zany hoe rehefa manao mixage ianao rehefa hitendry kely zao amin'izao a dia zao ny fandehan-javatra. Somary asiako métronome, activeko ny enregistrement, lanceko le enregistrement. Rehefa anao mixage tompoko a dia aloha vérifieko tsara mihitsy ilay izy a hoe io le midi io. Ity midi ity dia averiko piste midi misy atsika eto. Tsy ity akory ny anaovana mixage. Ity a anaovanao composition midi ny lanan'io. Rehefa anao mixage audio anao tsy midika hoe zarainao maro be hoe manao clic droit ianao dia dissoudre le conteneur aiza moa izy teo. Dia hoe manao mixage ianao dia réglenao tsirairay le piste midi. Non. Le piste audio no anaovanao mixage. Mixage audio no ataontsika fa tsy mixage midi. Zany hoe ity mikambana anankiray fa le addictive drums no afaka manasaraka an'le timbre rehetrarehetra isaky ny piste audio. Zay ny avantage ny addictive drums zay. Mbola hidirantsika manaraka indray ohatran'ny ahoana ny afantarana anazy hoe assorti multiple lisse, assorti stéréo. Mankasitraka tompoko.